Isan'ny vaovao nanakoako tato anatin'ny folo taona farany raha teto Madagasikara, izany raha zay mamonjy Claudine izany. Niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra ambony teo aloha teto amin'ny firenena ary nahazo avaram-patana ka nisitraka tsenam-barim-panjakana tamina miliara maro anorenana foto-drafitrasa toy ny sekoly, commune sy ireo fitaovam-panjakana samihafa fa tsy nitanterahana izany ary nahodiny ny vola. Isan'ny nahafantarana azy ny fanodinana ny subvention exceptionnelle tamina commune maromaro toy ny Rara Ambohimahamasina. Ny trantsehatra ireo rafi-pitsarana toy ny Bionko, pôle anticorruption ka voasambotra teny amin'ny palais de sport Mahamasina raha zay mamonjy Claudine ny volana aprily 7 nivoaka ny didika ny topoka ponja. Amin'izao, araka ny loharanom-baovao mari-potitra, miverina misitraka tsenam-barim-panjakana indray raha zay mamonjy Claudine fa ezahana fenina sy takomana amin'ny fomba samihafa fa izy anefa no ao ambadika misitraka tombontsoa. Ny fiovana tsikaritra raha fourniture de bureau fanaovana foto-drafitrasa toy ny sekoly sy commune no nisehary tany aloha, ankehitriny eo amin'ny fanamboaran-dalana indray no ataony. Asa nanohy izay fiara-miasa ambadika izay hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao no mahatonga ity tsenam-barim-panjakana atao gré lava ity ahafahana manolotra azy ho an'ny akamakama. Fa ankoatra ny raha zay mamonjy Claudine izay efa nomelohin'ny fitsarana ary ny sazy isan'ny miara-miasa amin'izao fitondrana izao, tsy ahivina ihany koa fa nanambary ireo mivosandria miarsoa. Nandritra ny fivainanany tao amin'ny TV5 Monde fa mitoy ny fifandraisany amin'ny andro ajoelona ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny loharanom-baovao ihany koa no manamafy izay fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny Romivos sy ny mpitondra ankehitriny izay ka nahafantarana fa manana andraikitra sy asa sahan'ny Romivos taorian'ny fivoahan'ny fonja tany Royaume-Uni fa io asa io tsy atao ara-pomba ofisialy. Asa noho izay ve no nampiantona ny famoahana ilay décret d'application momba ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana renak'ibony tany. Noho izay fiara-miasa izay ihany koa ve no mahatonga ireo rafi-pitsarana maro teto Madagasikara tsy mihetsika momba ity Rara Romivos ity hoy ny fanontaniana sy ny ayahy ny mpanara-baovao. Amin'ny firenena maro mandala ny tany-tandalana sy mampanjaka ny fanjakana tsara tatana nefa rehefa olona fantatra sy voapirofo fa nanao kolikoly, nanodikodim-bola-panjakana na ihany koa ny sandoka andraikitra, tsy misitraka intsony tsenam-barim-panjakana na asa-panjakana. Mety atao mivantana izany amin'ny alalan'ny didim-pitsarana na ihany koa tsy raisina fotsiny ny antota taratasiny rehefa mamaly ireny tsenam-barim-panjakana sy asa eo anivon'ny fanjakana ireny. Mbola tsy mipetraka ny tany-tandalana sy ny fanjakana tsara tatana, mijanona ho nofy ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso ambety teny ny Andra Joelona.